Falmera basery rehetra ny tokantrano mandony fahitalavitra TVM amin'ny tontolo akanjo izao. Fandarana zovy no miaraka aminao. Ny vahintsika anio dia mpilalao, mpanatotosy, mpanoratra sarimihetsika malagasy. Razafindrabe Justin, fantatritsika amin'ny anarana hoe Akomba Mazoto. Ndeha ava rahantsika momba anazy, zovy ary izy e. Zany no Razafindrabe Justin araka filazako anareo teo na antsoina hoe Akomba Mazoto. Manambady aho koa ary mananjanaka 5. Ny efatra amin'ireo efa manambady vita mariazy aby, fa ny anankiray sisa no mipetraka ato amin'ny vady dia zanako 11 tomaikely mianatra eny CG. Manana zafikely ihany koa ako, efa 4 izy zao, 2 lahy dia 2 vavy. Io ny dadanao? Dada? Ritra, ny zanako. Dada, Ritrako. Ritra malala koa, tena hitako ihany laletra. Tamin'ny taona 2 no nentim-baovaka nanao sarimihetsika, natsoina producteur anankiray hoe Light Production, izay film mitondra lohateny hoe Ray Tamin-dravao. Dia izay no nentim-baovaka nanao sarimihetsika, dia nanomboka teo ako no lasa tia ny sarimihetsika. Sao diditra spaika tsy maintsy tanterahanao, aronao izy azavavy iny, tsy ianao no hiady fa miaranina. Araka ny teny dadilahy, dia hoentinareo izy, tady an'le razasaviavy iny, ka ataonareo zatongavany eto. Ny hoe nanapa-kevitra ilay sarimihetsika mampiomehy dia tsy tena ny tenako satria fa za mihitsy nefa mampiomehy. Efa ohatran'ny hoe manana talentany zany satria araka ny voalazako hoe mitezera atao anatin'ny fikambanana scoutisme. Tily zany tily eto Madagasikara, dia ny zavatra tena ataonay rehefa mandeha milasy dia manao afon-drasy dia mampiomehy olona. Araka ny tenin'le namorona scoutisme tany am-boalohany koa hoe fa ny fahasambarako dia manome fahasambarana amin'ny hafa. Dia rehefa mifalifaly no manodidina dia izay, dia lasa tiako koa le manao zavatra mampiomehy. Vatarinareo Ramsea, tsy misy toerana ho anareo tsony ato. Saingy tsy nafantatra hoe misoratra anarana melo zany e. Ianay mifantatra fotsiny dia ny hoe afaka sixième zanakay tonga dia any amin'ny 16. Eny e, mba milaza melo. Sady mba mamandrika toerana koa tianareo hianatra ato ny zanakareo. Mba ataovy re mademoiselle se mba mety mba ampidiro izy. Mampalahelo be ngeny aho io zanako io e. Tsy misy azo atao ah. Tsy misy toerana tsony. Ay, karaha tsisy toerana tsony. Afaka mitsangana amparivany alony aho io. Solda be ngeny aho io e. O Ramsea, ianao ve maninona e? Hatreto aloha raha ny filalaovana sarimihetsika dia mahavelona, zany hoe ny mahavelona moa zany dia hoe afaka miaina amin'ny fianakaviana, mianatra ny ankizy, mba miakanjo ohatran'ny olona rehetrarehetra mivoaka eny. Zay le hoe mahavelona ngambany. Fa ny tena zava-doza zanalazany tamin'le tale. Zany. Ity rangaty! Saketony zany zanany apiditra ny zanany hianatra. Kanefa ty ny soratra anarany. Biedin'le tale menatra tonga dia ozy le tale. Zay zany Ramsea, tsisy toerana ho anareo tsony zany aho. Nalahelo aho tamin'izany ohatrany tapy. Ratsy toetra. Fa izy aloha tena tsara bika. Ny sarimihetsika nosoratako aloha hatreto dia mahatratratra any amin'ny 5 any ho any. Andiny ho tanisatsika hoe nosoratako voalohany tsy azoko, i Francis Tiribonina asiko nilalao azy. Dia ny faharoa misy Terim-Binina izay nilalaovan'ny Godelibe, izy no nasiko nilalao azy. Ny sary fahatelo misy hoe misy Terim-Binina, misy hoe Rafelomenina izay tompokila Rafelomenina koa no nilalao azy tamin'izany. Dia Herinina, izaho irery ireo film rehetrarehetra eo dia Light Production no namokatra azy. Fa izany mpanoratra sy nanao ny mpanatotosana moa zany raha resahana. Tato aoriana dia nijanona ny Light Production dia nisy orinasa anankiray atao hoe Scoop Digital natsangany amin'ireny. Dia tao aho nanoratra ny Rebabe voalohany, ny Rebabe teo. Rabara malala!
Ialahy dia vasimba kely io fa manina vatoko volona matoko la androany midinenina aminaka ialahy teo dia raha ny zavona reo koa mbola film soratako mazava ihany zany tamin'izay dia noho ny aveo indray tsy tao amin'ny soko digital indray fa ny soko digital nandeha tamin'ny lalana dia za indray lasa nandeha tamin'ny lalana sy nalehako ihany koa zany dia nanangana ny orinasa na famokarana sarimihetsika hoe Mapro izay nanaovana sarimihetsika feuilleton filaza azy tany Tuiliara Vahy fa tamin'izay koa ako nanoratra ny kalamoro tao anatin'ny Mapro io dia nanoratra ny rahalainy démission andriany faharoa dia tao anatin'ny Mapro koa zany mbola nanoratra ny rahalainy démission sy Mapro misy koa ny akomba picture izay zanako ihany ny tompony dia tao nanoratra ihany koa les sabotsy les sabotsy teo sy maro isan-karazany dia amin'izao ako lasa aloha manao sarimihetsika manao pilalao orinasa horizon izay za koa nefa nalalao ny heniko teo dia nilalao maromaro zany ao izay atsoiny orinasa io zany mba miaraka milalao ao amin'izao fotoana izao za zany dia mpanoratra mpanatotosa ary mpilalao sy tsy tian'ny olona maro moa zany hoe ahoana no sary-mpanoratra ianao mpilalao ianao no mpanatotosa ianao izay ary nytaretako katao ialahy mamy satria ialahy manao an'izao tsy mahazaka anahy tena anahy dia andoavany lahy so ianao mamy satria posaky androavako alainao tsy ovelao re po androavako fa alainao tsy ianao zany ny tena mamy ianao mamy tsy politique fa soa efa niteny any tadakoa fa poa iny raha hoe tsy poty io soty akomba mazoto no etson'ny olona naizanaiza zany dia izay no ahafantaran'ny be somaro fa ny tena anarako tsy zany fa ny akomba mazoto anarana azoko tamin'ny naskotoana naskotorehetra matsy rehefa ao anatin'io fikamarana io dia rehefa mandehandeha dia omen'ny olona solona anarana ka ny solona anarana meny anahy dia hoe akomba mazoto mety mipetraka ny fantany inona le akomba dia maninona na hoe mazoto ny akomba zany dia biby anankiray gidro izay fantatsika fa amin'ny faritra avaratr'io misy azy any amin'le hoe nosokomba zany tena betsaka azy izy zany gidro tsara tarehy sy mifatifaty indrindra raha gidro ny resahana araka sotarihako zao dia zay no amezany sokoton'le anarana zany izay mifanatahaka amin'le izy sy ny toetroetran'le izy sy ny fahaizana mampahalalana ananan'le olona ohatra hoe ny gidro hono tsy fantako fa ny gidro hono no intelligent indrindra amin'ny biby dia ny gidro koa hony fidèle tsara mihitsy amin'ny tokantrano misy ovany aman'izany tsy mba mampirafy izy ary tia fianakaviana totoy amin'izany dia nentina nitaizanahako tao anatin'ny sokotro zany zay dia metiko mandrapahaleibe moa dia le izy ko tsy mampaninonako mahafinaritra le izy raha teo le toetra mifanahaka aminy hoe mazoto foana amin'ny zavatra rehetra tsy mba misy zavatra mampalaina azy zany fa mazoto sodrano nareo mahitsy mba hoirin'olona fa tsy anir'olona ary mba hitarika olona fa tsy ho taritin'olona hay Pitarika aposy anie zany ry dada maro e. Bon fa ny tena tsodrano tena ngeza meko anareo dia ny hoe tonga vasoa iny ambony altara fa tsy andady any ambany farafara ary miteraha fitolahy fito vavy Oy, zany ve ho velona daholo ry dada maro velona foana io rehefa izy le manome no mamelona fialam-boly na fialana voly mba tiako zany dia anankiray aloha ny milalao miaraka amin'ny be somaro toy ny hoe manao beloty manao karatra zay zany manao dolo tia manao baolina koa ako fotony tena mba mahafinaritra sy manavalana ary tia milomano ny anankiray zay ngamba mety tsy manavanana ny lehilahy fa za tia manamboatra voninkazo karakara voninkazo zany koa zany mampime ihany hoe lehilahy zany karakara voninkazo fa mahafinaritra any mijeren'izy ireny
ny fialam-boly tena ngeza zay raha iverina hoe fialam-boly izy dia tia milasy aho raha mbola misy lasy koa zany an'ity leto Madagasikara dia matetika tratrako senjehako aby reny fa mahafinaritra ny mandeha lasy. Nisy mauvais festival na film zany teto Madagasikara dia tamin'izay no nahazo hira film le sabotsy ty trophée ty tazomiko amintsika eto Komba Pictures no namokatra an'io film io zay ny zanako ihany araka voalazako teo hoe no tompon'ilay tantara sy ny nanatotosa azy dia izy no nahazo hira film zany tamin'ny mauvais festival io. Teo alohan'izay koa nefany nisy fifanana tahaka izay ihany dia ny tenako indray no nahazo ny meilleur scénario tamin'ny film Kalan'olo zay ny Mapro no namokatra azy koa tamin'izay fotoana izay. Zay zany no anisan'ny mba efa mba azoko teto Madagasikara. Fahita tampare io izy io averenariny zany e. ivony dia izay indray ary ny masakazona tolotray minty mananteny zay fa nahalinanao ny fandaharana io mametraka ny veloma ary ho amin'ny manaraka indray ary tompoko.